Nodimandry i Justine na Kely ilay zazavavy kely avy any Mangarivotra Tsirony Mandidy Izay Nisy Nanolana. Ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fidimandry Justine na Kely izay zazavavy kely nisy nanolana tany Tsirony Mandidy tany no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Gokany bala ny fitombenan'ilay Jolay. Mihorohoro mihitsy ny Jolay vao maheno ny fahaiza manao n'ireo zandary ao Itosy ao anatin'ny kompania Tanaville. Telo ny olon-dratsy izay voatifitra tamin'iny herinandro iny. Izany hoe iray maty, iray tsy afanihetsika fa notakoko tenen'ny arabe ka noraisim-potsiny. Ny ray voan'ny bala ny vodiny ka niazakazaka namonjy hôpitaly. Rehefa vita ny tao amin'ny hôpitaly dia noentin'ny zandary hody eny amin'ny brigady Itosy mba ho atao famitorana. Mbola misy naman'izy ireo izay misa efatra miodiody ihany fa tsy ho amelan'ny zandary araky ny voalaza hatrany. Ny zava-misy anefa dia amin'ny telo maraina tany hoany nanendaka ampiantsena izy fito lahy ireo ary vola sy finday no lasan'izy ireo. Tonga vetivety ny zandary vantany vao nahazo ny fitarainana. Nanao tongotra ankatoka ireo jolahy ireo vao natazana zandary ireo. Efa nasaina nijanona fa tsy nihenony izy ireo. Tsy maintsy nanapoaka kely ny mpitandro ny filaminana ka voatsaratsaraka ny telo. Finday 5 sy sabatra no sarony. Mahavelombolo tanteraka niezaka ataon'ireo zandary eny Itosy eny ary izany ka tena namany vahoaka. Nampangalatra moto na Jolay na tota kely dia tsy misy amelan'ireo fa sokajiana ho dahalo avokoa. Izao zany ilay hoe zatra ny lalandrinina ka traingo amin'izay rehefa sendra ny mahay azy. Ganagana misa 7 indray no tratehaka teny an-tanimbary tamin'iny herinandro iny ary notazominy Andromaso ao amin'ny commune na Ambohijanaka. Hosazina ny tompon'izy ireo satria efa nisy fanentanana talohon'izy ireo ho fandraisana fepetra izay manoloana ireo gana izay manimba ny varin'olona. Betsaka nomponina ny taraina fa simba vary noho n'ity andiana jolahingana ity ka noho izay dia Samia mitazona ny ganany mba tsy hanimba zavatr'olona izay. Resaka fanolanana indray nahiditra pojavojomaika na AMD ao amin'ny fonjan'ny Tsirony Mandidy ilay lehilahy lehibe izay tratra nanolana zazavavy kely 70 taona no tsy mahay miteny sembana aratsaina sy arabatana ity. Niakatra fampanoavana tamin'ny alatsinainy ity raharaha ity ary hoeny amin'ny tribunal mo ity raharaha ity amin'ny 22 ny volana janoary ho avy izao izay ho atao ny fitsarana azy ity raha ny vaovao avy amin'ny fianakaviana hatrany. Tena mampalahelo ity tranga ity satria ny zaza izay sady efa sembana no mbola sembana arabatana sy aratsaina izay nefa dia vitan'ity lehilahy lehibe ity no manolana azy tao anatin'izany rehetra izany. Tena olona mba manana fondolombelona ve no mahavita an'izany amin'ny zaza sembana. Nefa ny mpivarotena aza dia hita fa mihodihody eriky ny tanàna io nahoana raha ireny mpivarotena ireny no kotiana nanaovana an'izay filany ratsy izay. Ao anatin'izay resaka fanolanana izay hatrany nodimandry Justine na Kely ilay zazavavy kely avy any Mangarivotra Tsirony Mandidy izay nisy nanolana. Efa nanao izay ho afany ny mpitsabo ny alanenina toy izany koa ireo olona izay mikarakara azy fa tsy namana intsony izy taorian'izay fikarakarana azy zay. Rehefa niaina tao anatin'ny tsy fahatsiarovantena tanteraka nandritra ny 20 andro izany hoe 14 Desambra 2024 hatramin'ny 12 Janoary teo dia izao ndao sompafatesana izao ity zazakely izay nisy nanolana tany Tsirony Mandidy ity. Raha iverenana ny zavanisy dia toy izao. Tsy fantatra ny fotoana nitrangany fanolanana, tsy fantatra ihany koa ny olona izay nanolana azy hatramin'izao. Izy nitaraina fa maharary kibo tamin'ireo olona izay nitaiza azy no noentina teny amin'ny dokotera tsy miankina nomena suppose satria nahamay be ary nisy tazomoka no nitonga tany an-trano nefa tsy karitra fa simba ny fivaviny. Ny alarobia 14 Desambra torana sy ny fanintona izy ka nampidirina hôpitaly teny amin'ny CCR Bongolava. Nanomboka teo ny fotoana izay tsy nahatsiarovany tena. Avy eo ny evakena tany an-Tananarivo mila natao scanner. Nanao infection any anatiny ka niparitaka tamin'ny vatany rehetra. Nisy loto sy rano tany anaty lohany izay nitarika azy tsy ahatsiaro tena. Simba ny fivaviny, rovitra ny lavaka ny fitombenany ary tena traumatisé tanteraka io zaza io. Kamboty ity zaza ity ary raha lahan'ny dadabeany no mitaiza azy. Feno 9 taona amin'ny 14 Febroary ho avy izao izy ity raha ao amin'ny kopiny no jerena. Noentina nidina ny Tsirony Mandidy moa ny razana ary dia isorana ireo rehetra izay nanampy tamin'ny fikarakarana ity zazavavy kely ity na tany Tsirony Mandidy na tany amin'ny hôpitaly
izay na fovola mankarena tao anatin'izay fanampiana azy izay fa tena Andriamanitra manan-kariam-pahasoavana no hamaly an'izay rehetra vita nireo zay tsara sitrapo izay vita soamantsara moa ny fanitriana ny nofo mangatsika ny Justine Kely ity ary eo anilany fasan'ny reniny izy no napetraka na dia eo aza izay fahalasana n'ity zazavavy kely izay nisy nanolana ity dia tsy ho avelan'ireo akaiky azy na ihany koa ireo vahoaka any an-toeranany ho vita mangingina izao raha izao fa dia hitohy ny famotorana sy fanadiadiana anireo izay mety havandoza ao anatin'izy ity na mbola tsy fantatra aza ireo zay navandoza dia tsy maintsy ho fantatra foana moa izany satria ny mamono olona izany na hoela na hoaingana dia tsy maintsy tratra foana ary ny manao ratsy dia tsy maintsy ho tratra foana ary ny valiny ratsy dia tsy maintsy ho ratsy foana koa ny valiny fa tsy misy izany hoe ny ratsy ny valy tsara izany izay ny antony anaovana tsara foana ka noho izay dia mandriam-piadanana Justine Kely ary mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo engane handriam-piadanana tokoa ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fa ho an'ireo zay navandoza kosa dia engane mba ho tratra ary mba homena sazy izay farakin'izay hentsitra arakin'izay sahazazy ao anatin'izao resaka fanolanana izao hatrany ao anatin'izay resaka loza izay hatrany novonoiny ity rangahy ity ny Vadiny ka maty tany ambany avaratra Ambalatevana commune sy district Tsaratanana nahiditra ponja vonjomaika ny alarobia teo izy tao anatin'izay asaratsin'izay matetika izy no mampijaly io Vadiny io ifoan'ny rongony sy olana io Vadiny io rehefa tsy manaiky miray aranofo moramora ilay ramatoa dia darohany ny aliny tomba vao ray janoary lasa teo no nitaperiny Aimbadiny rehefa nojereny polisy pirenena ny tranon'izy mivady dia hita teo ampandrina ilay vehivavy atonakanjo ny teny ankodiny novonoiny tamin'ny fomba mahatsiravina ity Vadiny ity efa voasambotra ilay rangahy efa sosan-drangahy ny ratra tamin'ilay vata mangatsika ny akanjo nanaovany ratomboko vavy sy ny poketrany kosa nodorany rangahy tao an-dakozia lehilahy efa azo lazaina fa handitra ihany ity lehilahy ity nefa dia navita namono ny Vadiny tao anatin'izay fomba feno abebina izay tena efa tsy olombelona intsony angamba no mahavita an'izay asaraty zay ka dia mendrika sazy farakin'izay hentritra ihany koa ity raha namana ity izay no masaka azo narozy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa